Androany kosa dia noraisy ny filohan'ny antenimieran-dola Rivorakodivao ny délégation avy amin'ny organisation internationale de la francophonie resaka fividianana no nisongadina niritra ity fihaonana ity. Ny firisona amin'ny fividianana mangarara madio araiky ny rehetra ny tanjona iombona ny rehetra io ny nambaran'Andriamatoa Salo Jibo nitarika ny délégation avy amin'ny organisation internationale de la francophonie androany raha nitsidika ny antenimieran-dola izy. Ty délégation ty raha teo dia iraka avy amin'ny secrétaire général Michael Jean nanome toky azy ireo amin'ny fahavononan'ny fitondram-panjakana irisona amin'ny fividianana kosa ny avy eo amin'ny antenimieran-dola raha ny nambaran'Andriamatoa Rivorakodivao filohan'ity androm-panjakana mpanao lalàn'ity. Ahoana ny fomba hifanampiana mba ahafahan'ny rehetra manaiky ny fividianana valin'ny fividianana dia nisy amin'izany ny asa politika tokony ho atao amin'ireo fametrahan'ny olona ny antoko fa tsy ny olona akory ny antoko izay mieritreritra nalatsa candidat olony amin'ireo ratsa-mangaika maro samihafa izay apetraky ny fanjakana napetraky ny senia mba anamarina an'izany dia tokony miasa dia an'izao zany ohatra mame ohatra izay dia hevitra tao hoe any amin'ny 20 000 maherery any zao ny mety ho birao fividianana zany hoe mila 40 000 olona délégué ka raha antoko hiatriky ny fividianana dia zao anao dia ho anao manazava so dia sanatria raha pitsy dia zany no entinao miteny hoe zay tsy nanana délégué tao ka tsy ekenay le valiny anina tao nefa nale velary rehetra. Nisy tao anatin'ity fitsidian'ny OIF ty ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny antoko HVM atoko izay miara-dalana amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Reto délégation OIF reto raha teo dia iain'ireo mpiantsehatra rehetra tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fividianana eto Madagasikara.